fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehoan'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Faly tafaraka amintsika indray ary ao anatin'ity fandaharana vitao ny asan'ny famarinana ity. Pasteur fitiavan'Irinirina indray ary no indro mandroso ao atokantranonareo ary faly tafaradalana aminareo indray ary dia manasanareo ihany koa anaraka hatramin'ny farany ary izao fandaharana androany izao. Araba no atolotra ho antsika rehetra ary eto am-piandohana ary atolotra ho an'ny isam-batan'olona indray zany izay faly manaraka izao fandarana izao ihany koa dia engane isika rehetra mba samy atsapa tanteraka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny famindram-pony. Arabaina manokana moa izay mety hoe sambany izao anio izao no sendra tafaraka aminay ary eto amin'ity fandarana ity. Ny fandarana vitao ny asan'ny famarinana izao arahana izao manasanao ary anaraka tsy tapaka intsony izao fandarana izao. Dia raha misy moa ny efa nanaraka hatramin'ny voalohany ka mbola manaraka mandrakizao dia fifaliana ho anay tokoa no mandray anao ary mino izay fa mbola anaraka hatramin'ny farany ianao tsy ho tapaka intsony ary tadidio zany fa zava-dehibe ny arahintsika eto amin'izao fandarana izao. Alohan'ny zavatra rehetra ary andeha hivavaka indraisika iantso ny fanahin'Andriamanitra lehibe hitantana izao fotoana izao sy hiasa mahery ao amintsika tsirairay avy koa manaingy anao indray izahay hiara hivavaka aminay ary hiaraka hiantso an'Andriamanitra dia akipio ny masonareo ao indreo ny lohanareo ary hevery sy eritrereto amin'izao fotoana izao hoe tsy lavitra ilay Andriamanitra fa eo alohanao eo izy dia hivavaka isika angataka ny fanamasinay tantana izao fotoana izao hiasa amintsika mba haizantsika mandray ny teny ary indrindra angatao izy mba tena hiteny sy hanambara ny sitrapony aminao indray. Samy mivavaka ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Rainay be fitiavanao mbola misotranao amin'ny fosin'ny fananay ary ny saina rehetra indray izay satria ny famindramponao sy ny fahasoavanao no mbola nanananay izao tombonandro izao indray. Misaotra noho ny fitarianao ny vahoaka maro sy ny olona betsaka mba ahita ity fandarana ity. Ity fandarana ity tompo dia ankinina aminao satria raha izahay dia tsy ahefa na inona na inona, tsy ahay manao na inona na inona ihany koa miantso anao mba hitantana izao fotoana izao hiasa mahery amin'ity fandarana ity. Feno ny herinao ao, feno ilay ositra avy aminao mba hiteny sy hanambara ny teninao ary aoka ny teny izay olona zay koa dia hoe kenin'ny olona fa tena teny marina avy aminao ka tsy isy fandavana ao aminy fa fanekena no ho tonga ao aminy ka ny fananao masina no atanteraka an'izany. Ary omeo azy koa ilay fahaizana mandray izao teny izao dia raha misy tompo ny olona tena mitady sy mangetaeta ny fahamarinana aoka ho vanginao izy ka halala sy hiaike fa izao ambara sy horeny izao ilay fahamarinana izay fantadiaviny hatramin'ny ela dia feno ny ositra avy aminao ary ny fotoana sy ny tokantrano rehetra ary ny isam-batan'olona dia mba samy hiaiky sy anaiky fa ianao no naniraka azy. Miasa araka ny sitraponao ianao tompo fa vonona izay anaiky sy hankato mandrakariva izay rehetra sitraponao. Apetraka aminao izao fotoana izao ary mba ho lavirary hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha eo. Halleluja. Amen. Antenainy na arak'izay fa dia hiasa amintsika ny fanamasina ary izy tompo Andriamanitra no hitantana tanteraka izao fandarana izao. Fantaro mandrakariva moa indrindra ho anareo izay mbola tsy mahafantatra zany ampahafantarinay hoe ity fandarana ity dia fandarana mitondra ny fampianarana avy any an-danitra. Tsy fampianaran'olombelona no entina eto ary tsy misy olombelona na mpianatra fa Jesosy Kristy mivantana no nampianatra ahy ary zay no efa notsindrinay tany ampiandohana tany hoe
niseho tamiko tao amin'ny tokantranon'isy ahy izany Jesosy Kristy izany, ary nametraka ny tanany teo ambony lohako izy, sady nomeny baiko aho tamin'izany hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Ka izay no mahatonga ny anarany fandarantsika ity zany hoe vitao ny asan'ny fahamarinana, zany hoe manatanteraka ilay baiko izay napetraka Jesosy Kristy tamiko. Ka ny zavatra rena hoeto dia nampianariny ahy avokoa, satria tsy mbola nahay fahamarinana tamin'izany fotoana nisehony tamiko zany, fa izy nanome teny azy zany hoe aza matahotra fa ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny Baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Dia nampianatra tokoa izy ny fahamarinana rehetra ato anatin'ny Baiboly, fa tsy zavatra hafa teny ivelany teny na hoe boky hafa nampianariny ahy, fa ny Baiboly. Dia ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa nampianariny ahy. Izay le nahatonga nanome fanantenana ho anareo zany hoe ao arindrinao dia ianarantsika ity resaka hoe Apokalipsy rano fotsiny ity, zay le hoe Apokalipsy tena izy. Ka tiako ny manambara sy manamafy zany fa zay rehetra manaraka zao fandarana zao dia manana vaovao mafaly, satria mandre ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ary ny tena iriko ho antsika izay mandre dia hoe mba samy hanaiky avokoa isika hoe tena marina izany teny izany. Ka ary tsy tapakary ity fandarana ity araky ny ora sy ny andro izay fanambarana teo, fa dia ahita ny tena zava-dehibe ianao ary afantatra momba anao sy ny hoavinao manontolo ihany koa ianao ka aza tapaka intsony ary manomboka izao. Ny fampianarana farana rahantsika zany dia somary nanindry kely isika ny fotoana andrarahan'Andriamanitra n'ilay hoe loza fito farany anehoany ny fahatezerany amin'ny mponina ambonin'ny tany. Dia nahita zany isika hoe rehefa vita ilay asa fitoriana ataon'ilay fiangonana farany dia mandre daholo mponina ambonin'ny tany ilay tena hoe fahamarinana takian'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny andro farany. Dia rehefa vita izay dia misy varavarana hakaton'Andriamanitra. Rehefa mikato ny varavarana io izay antsoina hoe varavara-pahasoavana, dia tsy misy olona intsony afaka hibebaka amin'Andriamanitra ka ho raisiny, fa na iza mbola hitalao, hibebaka, hibaboka, hifona ary angataka amin'Andriamanitra famindrampo dia tsy hoenon'Andriamanitra tsony ny vavaka ataony, fa andraraka ny loza fito amin'izay. Izany hoe ao aorianany fahataperany ny événement faharoa na ny fitoriana lehibe farany dia hikatona ny varavara-pahasoavana, dia ao aorianan'izay no andraraka ny ao anatin'ny loviany amin'izay ary ireo anjely fito izay nomena baiko andraraka ny ao anatin'ny viliany, ampiatitra ny fahatezeran'Andriamanitra farany amin'ny mponina ety ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Ny tsara hotsindrina dia izao, rehefa miraraka loza fito dia nisy teny rentsika tao aloha kely tao manao hoe na ny lehilahy mahery azy dia hitomany mafy amin'izany fotoana izany. Zany hoe tsy ho zakany ny vatatenan'ny olombelona sy ny nofon'ny olombelona ny zavatra hiatraminy, fa tena atsiary fanaintainana izy, atsiary fangiry firiana izy, atsiary faharariana izy ary atsiary fijaliana izy, mafy noho izay efa niainana hatramin'izay. Satria na ny lehilahy mahery aza tsy mazaka dia mitomany mafy, indrindra moa fa isika tahaka an'izao. Ny dikan'izay dia hoe zava-doza no iseho ao anatin'ilay fahatezeran'Andriamanitra farany, ary zay no ahatateraka n'ilay teny hoe anomboka hitady an'Andriamanitra ny olona, hitady tenin'Andriamanitra ny olona, hitady izay hivavahana, hitady izay hifonana, hitady izay hitalahoana, hitady izay hanolorana teny, fa efa mikatona ilay varavarana, tsy handray intsony Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Ka dia izaho mbola manindry mafy ihany ho antsika rehetra manaraka zao fandarana zao hoe dia tsy mbola mikatona ny varavarana, ataovy izay zavatra azo atao. Zavatra ray zao no tena voatsindry matetika amintsika eto dia ny hoe fanarahana ny fahamarinana ho torian'ilay fiangonana farany. Izay ny vahaolana voatolotra ho antsika aloha, mba ahafahanao manomana no avinao tsy ho tratra ny loza fito farany izay anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany. Anio ary isika dia hiditra ao anatin'ny tena hoe fijerena amin'ny tsipiriany hoe inona ilay tena zavatra hitranga ao anatin'izany fahatezerana farany zany, na ny fandrarahan'Andriamanitra ilay antsoina hoe loza fito farany. Raisitsika ary ny bokin'ny Apokalipsia toko fa 40, fa ao amin'io Apokalipsia toko fa 40 manontolo io no misy ny fitanisana ny loza fito farany izay hitranga eto amin'izao tontolo izao. Apokalipsia toko fa 40 ary
dia rehefa nazo baiko ny anjely hoe idino amin'ny tany amin'izay ao anatin'ny lovianareo rehefa mikatona le varavarana dia inona ny zavatra iseho. Anjely voalohany ary no nandeha vakitsika izay ao amin'ny apokalipsy toko fa 4:2. Apokalipsy toko fa 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra izao ny vaky ny teny. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vai ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohaka teo anoloan'ny sariny. Izao no tadidio izay zavatra ho vakitsika eto dia ho tanteraka ara-baky teny avokoa. Rehefa nazo baiko ny anjely dia nidina ny anjely voalohany, dia nitondra ny loviany izy, dia nararany tamin'ny tany ny tao amin'ny loviany. Le hoe tamin'ny tany eto azavaiko tsara, ity globe misy atsika ity na ity planeta tany misy atsika ity dia mizara roa. Misy ny atao hoe tany maina io, dia misy kosa ny ampahany faharoa ny ranomasina. Zay le hoe mizara roa zany ity tany ity. Dia io zany ny dikany hoe nandraraka ny tao andoviany tamin'ny tany izy, zany hoe ny tany amin'ny ranomasina tsy nasiny, fa le tany rehefa tany eto amin'ity planeta tany misy atsika ity dia nandrarahan'ny anjely voalohany ny tao amin'ny loviany. Dia raha voararaka tamin'le tany ary fa tsy nahazo ny ranomasina ny tao amin'ny lovian'ilay anjely voalohany, dia inona zavatra niseho? Nisy vai ratsy sady mampahory, hoy ny teny, niatra tamin'ny olona. Zany hoe lasa naniry vai ratsy ho an'ny olombelona izay miaina eto amin'izao tany izao ilay tany izay diaviny ka tany avokoa nkeny tsahantsika. Ianao zany na ho an'ny Eropa, na ho an'ny Afrika, na ho an'ny Etats-Unis, any Amerika, na ho aiza na ho an'ny Japon ianao, na ho aiza, mbola tany avokoa ny tsahanao, na misy vovoka io na tsisy vovoka, na tsara ny tontolo iainana na ratsy tontolo iainana, dia tany avokoa ireny tsahana ireny. Dia io tany tsahantsika mihitsy zany nandrarahan'ny anjely voalohany ny tao amin'ny loviany. Dia inona no niseho? Lasa naniry vai ratsy ho an'ny olona io tany tsahana io, ka na ho aiza izy dia misy vai ratsy foana. Ny voamarika anefa eto dia zao misy ampahan'olona nosinganina manokana hoe reto ary ilay ho tratran'ilay loza. Dia izavy moa reo voalaza teo le hoe izay olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Isika mantsy efa nilazana tao aloha tao tamin'ny fampianarana voalohany hoe ao arinao ane rehefa mandeha ny fitoriana lehibe farany ataon'ilay fiangonana anankiray deuxième événement iny, dia hitsangana ao arinan'izay lay antsoina hoe fanjakan'ny bibidia. Rehefa mitsangana io fanjakan'ny bibidia io dia hanerin'ny olona rehetra hivavaka aminy sy ankohaka aminy. Raha sahirana ny olona amin'izay hoe fiankofana amin'ilay bibidia izay dia misy kosa ny antsoina hoe sarin'ny bibidia. Dia rehefa tsy ankohaka amin'ilay tena bibidia izy dia miankohaka amin'ilay hoe sarin'ny bibidia. Dia ireo zany na miankohaka amin'ny bibidia na miankohaka amin'ny sarin'ny bibidia dia samy ampandraisan'ny marika avokoa eo amin'ny tanany na eo amin'ny andriny. Voalaza ny faminaniana tao anatin'ny baiboly zany mbola fampianarana manokana hafa mihitsy zany resaka hoe bibidia zany. Fa ny zavatra efa fantatsika sy nampahafantarina antsika fotsiny dia hoe hitsangana hanjaka sy ife amin'ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao izy ao arindrina ny fanomboan'ny fitoriana lehibe izay ataon'ilay fiangonana farany. Dia izay mivavaka amin'ny fiangonana farany io enjehana dia izay tratra vonoina dorana velona ny sasany, atao an-tranomaizina, ampijaliana, ampahoriana, be dia be ny zavatra hitranga ho tanterahana amin'ireo olona mivavaka amin'ilay fiangonana farany amin'izany fotoana izany. Dia mizara roa zany ny olona amin'izay, ny ampahany miaraka amin'ilay fiangonana farany manaraka ny famarinana izay hotoriana, ny ampahany kosa an'ny bibidia na miankohaka aminy na miankohaka amin'ny sariny samy mandray ny marika eo amin'ny tanany sy amin'ny andriny an'ny bibidia. Zay ihany ny fizarana roa amin'izany fotoana izany. Tsisy karazam-piangonana maharotsony amin'izany fa roa. Dia izay an'ny fiangonana farany efa hitantsika hoe tsy tratra ny loza fito fa ireto zany no tratra ny loza fito. Izay no natonga nyity tenyity nanoratra mazava be hoe ny tratra n'ilay vai ratsy dia ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Ireo zany efa mazava fa olona tsy nanaraka an'ilay famarinana
torin'ilay fiangonana farany. Dia apetratsika zany fa misy ny voa, misy ny tsy voa. Efa nianarana teto zany. Zay ilay andro famaliana sy andro fanavotana. Ka inona le hoe vai ratsy? Le vai efa samy nahita vai sy nalala vai angamba ny akamaroantsika. Fa eto zany le izy dia voatsindry mazava hoe nisy vai ratsy sady mampahory. Inona no dika zany vai ratsy sady mampahory zany? Ny vai nisy taminao raha oharina amin'ity resaka ity vai tsara ihany. Satria mety hoe ray, mety hoe roa, mety hoe telo rabe indrindra. Dia ny faharariany tadidinao tsara rehefa nahazo an'izany ianao. Fa saingy izao mahatsara azy dia izao sitrana ihany ilay izy rehefa nitsaboana. Na tamin'inona na tamin'inona ny nitsaboana azy, sitrana izy. Dia azo heverina fa vai tsara izy raha oharina amin'ity, tsy nampahory. Fa ity vai ratsy sady mampahory ity zany dia izao, tsy anankiray, tsy roa, tsy telo, fa ny vatantenan'ny olona hatrany an-tampon-dohany ka hatrany am-paladiany, ny aloha, ny ariana, ny havia, ny havanana, dia eniky ny vai. Feno vai zany ny vatantenan'ny olona amin'izany fotoana izany. Ary le dika le hoe mampahory dia izao, sady marary io, no lehibe noho ny vai izay efa misy hatramin'izay io, indrindrandrindra tsy ho sitrana intsony. Na atao inona, na atao inona, dia tsy ho sitrana intsony. Ny azadino amin'izany fotoana izany tsy hoe olon-dehibe daholo ny olona, na hoe antitra daholo, fa misy zaza ihany amin'izany, ohatran'izao fiainana misy antsika izao hoe misy zaza minono, misy vehivavy bevoka, misy zazakely 5 taona, misy 3 taona, misy olon-dehibe, misy fotsy volo sy ny sisa sy ny sisa. Dia ireo karazan'olona ireo zany dia hiarira ny fahatezeran'Andriamanitra io ka ho voan'ilay vai ratsy avokoa amin'izany fotoana izany. Ratsy tafiditra ao anatin'ilay hoe manaraka ny fahamarinana na ny afatra farany izay torin'ny fiangonana farany. Efa ny biby ity izy zany. Dia na kely na lehibe, na fotsy na mainty, na manam-pahaizana, na olo tsy nianatra, na manan-karena, na mahantra, izay rehetrarehetra tsy manaraka ny fahamarinana torin'ilay fiangonana farany, lasa vahoaka ny biby ity miankohaka eo anoloany na eo amin'ny sariny, mandray mariky ny anarany, dia tadidio tratra ny vai daholo. Badinidinio amin'izay hoe manahoana raha ianao mitaiza kely amin'izao fotoana izao mampinono, ka io zanakao io no hiarany vai, ianao koa hiarany vai miaraka aminy. Fijaliana anie zany, izay mahatonga an'ilay teny no tenenina tany am-piandohana hoe na ny lehilahy mahery aza ito many mafy amin'izany fotoana izany. Fahoreny zany, vai ratsy sady mampahory. Dia eo amin'izay zany olona vao manomboka tratra n'io vai io eritreretra zany zaza kely mitomany nefa ny reniny sy ny rainy koa mitomany. Be dia be izay tany ale rehetra mitomany daholo satria marary ange le vai. Eniky ny vai le vatatena rehetrarehetra lehibe le izy, marary tena marary manentaina noho ny vai hatramin'izay sady tsy mety sitrana. Be dia be zany no hilahatra hitady dokotera amin'izany, hitady fanafody vai amin'izany fotoana izany. Inona ny atao, aiza misy mpitsabo, aiza, be dia be nilahatra. Fa ny zavatra mety ampome ary le dokotera ho tadiavinao koa raha mba mitady fanafody hoe inona ny asitrana n'ity vai ity. Ny zavatra inona fa hitrango zany zavatra zany. Ao ny sasany angataka amin'le pasterany amin'izay sy le mpivavaka nafatrapohatra amin'izay, ivavao zay, delivreo zay. Nefa izy koa ary amin'io mitady mpivavaka ao anazy misy vai. Satria nahoana? Tsy nanaraka n'ilay fahamarinana torin'ilay fiangonana farany. Zavatra hitrango zany ireo olona. Ka zao ny zanakao anie aretina kely ary dia efa tsy zakanao raha hoe mahazo an'io zanakao io. Fahoriana ho an'ny ray aman-dreny anie zany hoe zanany marary zany. Ka maika fa amin'izany fotoana izany vai ny manendrika ny vatantenany, ianao koa feno vai, ampinono tsisy. Satria nahoana? Eniky ny vai. Ka zao zay mahaloza azy, loza kely tena hitranga, loza voalohany io. Loza voalohany io ary tsy hanavaka fa zay olona rehetra tsy manaraka ny fiangonana farany, ny afatra toriny, na zazakely na fotsy volo, na mena vava, na efa bebe taona, na tanora, na tsara tarena, ratsy tarena, lahy na vavy, na iza hiaran'izany daholo ary hitomany avokoa. Fa ny lehilahy mahery aza dia hitomany mafy hoy ny tenin'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe
azakasaka ao zay sahiteny hoe inona moa ny atahoranay an'izany fa eritrereto lalina sy dinio tsara mihitsy zay vao miteny ianao fa zao a ny zavatra tsindriko kely aloha dia ity raha ohatra ka mba misy anankiray amin'le ray na reny no manaraka n'ilay fiangonana farany dia miara avotra amin'ireny ny zanan'izay hoe zaza mbola kely mbola tsy mahay misafidy mbola tsy tompon'ny tenany fa rehefa tompon'ny tenany iny zaza iny dia anazy ny safidy fa tsy miankina amin'le ray sy ny reniny intsony fa ho an'le zaza minono zaza kely mbola kely bilitika mbola 3 taona 5 taona mbola tsy mahaleo tena mbola miankina amin'ny ray aman-dreny tsy mahay ninninna tsy mahalala ninninna tsy mahay manapa-kevitra dia reny zany miankina amin'ny ray aman-dreniny ka raha misy anankiray amin'ny rainy sy ny reniny no mba manaraka ny fiangonana farany dia avotra manaraka azy iny zanany iny raha hoentiny any amin'izay fotoana izay zay zany mba hoe fanantenana aloha ka dia omany teny zao no avinao dia eto amin'izay no tanteraka le tenin'Andriamanitra nomeko anareo farany tamin'iny vao manomboka misy le va io hitady dokotera ny olona hitady mpitsabo ny olona hitady mpanao fanafody ny olona hitady pastera mpanao délivrance ny olona hitady ny olona mpivavaka mpametra tanana ny olona amin'izany fotoana zany fa reo tadiavin'ireo nefa foa am'vay daholo raha vao tsy manaraka n'lay fiangonana farany sy ny afatra toriana dia rehefa hitana izany hoe tsisy fanafana tsony tena hitany zany hoe tsisy fanafana tsony marary isika miaraka amin'ny ranomason-jaza ny ranomason-dehibe amin'izay inona amin'izay ny ataony ho tanteraka le teny izay napetraka farany anatitra mosary Andriamanitra amin'izany fotoana zany tsy fanirikanina na hitahitan-drano izy fa mosary te andre ny tenin Jehova eo amin'izay zany izy vao hitady hoe aiza le mpitory tenina mpianatra momba ny loza fito iny iza moa iny vitaony azan'ny famarinana tsaron'ny olona ho azy amin'izany pastera fitiavaneriniriny fiangonana farany andao an'izay hitady dia ivezivezy reo olon'ireo hoe ary fantany daholo ny toerana misy an'izany hoe fiangonana farany zany amin'izany fotoana zany saingy tsy ho hitany tsony zay zany hoe hitady mpitory teny izy hitady zay bebany izy fa tsy ahita tsony tsy isy pastera fitiavanerinirina tsony amin'izany fotoana zany afaka ho tadiavinao hoe aiza izy tsisy olona mitory an'izany tsony amin'izany tsisy tenin'Andriamanitra hoeny tsony amin'izany fotoana zany ka zay mitady mpitsabo aloha izy tsy mahita izy zany mitady mpitory teny izy tena mitory hoe inona ny famarinana tsy ahita intsony izy inona amin'izay ny ataony anomboka hibebaka ho azy ny olona tsy mila mpanentana tsy mila olona hoe hitarika fa hibebaka ho azy ny olona amin'izay fotoana izay dia lasa miditra mpiangonana daholo ny olona ary ny fiangonana tadiavin'ny olona amin'izany tsy ny fiangonana ny vavahany hatramin'izay tsony fa ilay fiangonana farany no tadiaviny amin'izany satria any izy tena resy lahatra amin'izay hoe fiangonana farany vahaolana ho tadiavina eran'ny vazatany aiza moa fantany daholo tarina izy fa tsy ahita olona antsony izy tsy hisy toriteny hoenintsony dia ry zareo amin'izay mameno an'ireo fiangonan'ireo amin'izany fotoana izany miala amin'ny fanoratsiny daholo ny olona ny mpivaritena tsy varitena tsony ny mpangalatra tsy angalatra tsony ny mpisotro toka tsy hisotro toka tsony ny mpifokarongony tsy fokarongony tsony ny mpijangajanga tsy hijangajanga tsony ny mpamakitrano tsy hanao an'izany tsony ny mpamon'olona tsy hanao an'izany tsony miala amin'ny ratsy fanaony ho azy ny olona amin'izany dia mameno ny fiangonana hitady an'ilay fiangonana farany dia ao izy mibebaka tsy hitantsony mantsy le vahoaka ny fiangonana farany amin'izay dia mibebaka izy tena mandohalika mety izy fifadikanina amin'izany dia le pastera voa mivay amin'izany pastera tany amin'ny fiangonana nisy azy tany ohatrohatra anomboka hitarika fotoana dia tena mivavaka ny ranomaso mety izy fifadikanina lehibe mihitsy amin'izany ho iaho saingy izao tsy henin'Andriamanitra tsony nahoana efa nikatona le varavara-pahasoavana tadiny dio zay ary ny zavatra tena tsindriko tsy tokony ho adinoanareo amin'izany dia hoe tsy hisy ho faty ny olona amin'izany tsy mety maty tsony ny olona be diaibe nge ny te hamono tena amin'izany rehefa tsy mahita hivavahana tsy mahita mpitsabo tsy mahita ny zavatra tokony atao inona ny ataony hamono tena izy fa tsy mety maty tsony na hitifitra ny tenany izy na nindronantsy ny tenany izy na inana poziny izy vao mainka mitombo ny fahoriana sy ny faharariana amin'izany rehetrarehetra izany fa tsy ho faty tsony ny olona voalaza ny tenin'Andriamanitra zany hitady fahafatesana izy fa mandositra azy ny fahafatesana amin'izany fotoana izany satria nahoana
tsy maintsy miaritra ny fahoriana sy ny fijaliana ary mizaka ny vokatry ny fiavina vonany sy ny rahara lay fiangonana farany. Dia ho tanteraka ny teny vembena hatrany amin'ny atsimo ka hatrany amin'ny avaratra izy, hatrany amin'ny atsinanana ka hatrany amin'ny andrefana, dia ho tanteraka izany. Izay ny loza voalohany, vahay ratsy. Fa ny fotoanantsika moa somary efa kelikely ihany, fa hovakiantsika aloha ny loza faharoa na izany aza hoe inona indray ny zavatra hitrango amin'ilay hoe loza faharoa. Apokalipsy 9:20 ihany dia ny 9:7 ary no vakiantsika. Apokalipsy 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no voalazany teny. Ary ny faharoa nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina, dia nodira tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Io le nolazaiko teo hoe tamin'ny voalohany zany dia teny amin'ilay tany nararaky ny anjeliny tao anatin'ny loviany, fa ny anjely faharoa indray dia tamin'ilay ranomasina, dia ny ranomasina rehetra zany nisy lay zavatra tao anatin'ny loviany anjely faharoa. Dia inona no nitranga? Lasa niova ra io ranomasina. Dia tsika moa zany tsy afaka hofaritana hoe ahoana zany ran'olona maty zany, fa zay zany ny filazan'ny Baiboly, zany hoe ra hafa mihitsy, tsy hoe ny volon-dra mihitsy fa niova ra mihitsy zany ilay ranomasina. Dia ny zavatra nitranga avy hatrany dia maty ilay biby rehetra tao anaty ranomasina. Zay karazam-biby rehetra misy eo, misy biby vaventy be any, misy biby madinika any, maty daholy vokatra le hoe niova ra ilay ranomasina. Ianao zany mety mieritreritra hoe inona moa ny loza amin'izany, ko ny biby zany maty fa loza ho an'ny biby zany, mety marina fa loza ho an'ny biby, fa zao rehefa maty daholy io biby io eritreritra hoe tahaka ninona nisan'ny biby eo anatin'ny ranomasina ao, be dia be any, misy vaventy misy madinika, dia tsy kafokafony eny daholo, hiakatra iny tanety eny mihitsy atsipitsipon'ny ranomasina efa lasa ra amin'izay fotoan'izay. Fa zao ny zavatra iseo zany amin'izay dia hoe rehefa maharitrandro vitsivitsy fotsiny ireo biby maty ireo dia anomboka amoaka fofona. Tadidio efa naheno tsara ianao hoe fofonahazany ranomasina zany angamba, rehefa hoe elaela tsy nisy fikarakarana manahoana sy manahoana. Efa enina koa ngambany hoe raha misy fatim-boalavo ao an-tranonao raha andro 2-3 andro indrindrandrindra avelanao foana manahoana. Dia ohatran'izay zavatra iseo amin'ity fotoana ity, ny fofona maimbo ateraka ireo fatim-biby be dia be ireo dia anenika ny tany, ary hoen'ny olona rehetra zany tsy ho zakany, tsy vitany tsy ho zakany, fa hiteraka aretina hafa ao anatiny ao. Zay ny loza faharoa zay ka afaka maminavina sy mieritreritra teny zao ianao hoe hafinaritra ve zany, hafinaritra ve zany sa manahoana sy manahoana. Fanjaranao mieritreritra raha maty ny biby rehetra ao anatin'ny ranomasina, be dia be ane zany biby zany na ny fahitana azy eny fotsiny rehefa manahirana, fa ny fofona terany rehefa avy eo ny tena loza, zay le tena loza, dia hiteraka aretina ho tonga loza ao anatin'ny olona, zany fahaloton'ny rivotra iainana zany. Tsy loza ho an'ny biby fa lozana ho an'ny olona ihany ny loza, fa tsy ho an'ny biby akory. Ka samy mieritreritra mbola voa anankiroa zany zay dia tadidio tsy hisy fibebahana ho henon'Andriamanitra ntsony amin'izany fotoana izany, fa tsy maintsy mizaka ny vokatra nataon'ny olona, ary eo no atateraka an'ilay hoe na ny lehilahy mahery aza dia mitomany mafy amin'izany fotoana izany. Amin'ny fantarantsika manaraka dia omenanao ihany indray zany hoe inona indray ary ireo loza ambony izay mbola ho tohany, fa eto aloha dia efa mieritrereta hoe raha zay anankiroa zay fotsiny aloha zakanao sa tsy zakanao. Tsisy olona mahazaka izy fa mba manontany fotsiny ahy, mba ahafahanao mieritreritra hoe andao tonga dia ho tadiavina teny zao tokony atao mba tsy ho tratran'izany, fa azonao ataony tsy ho tratran'izany. Ka dia arao indray ary fantarantsika dia ho fantatro indray hoe inona indray ireo mbola loza ho toy an'ireo loza anankiroa ireo. Tapitra ny fotoanantsika androany, misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Samy hitahin'Andriamanitra, pasitera fitiavana herinirina, manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy. Fampianarana avy any an-danitra, lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina, mahalala ny zava-miafina, manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany ariva.
ho hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro na hafatesan'i Jesosy ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro azadio ary fampianarana avy any an-danitra tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra arahinao eto amin'ny CICL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva afatra farany ho an'izao tontolo izao